Miarabantsika amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soa eto amin'ity sehatry ny Facebook ty. Docteur Rina Telesforian manolotra avy eto amin'ny sanctuaire chrétien international. Afaly satria mahitanao manaraka an'izao fandarana zao ary miarabanao tratra ty andro voalohany volana marsa ity. Ny zavatra voalohany rehetra ary ny toerana voalohany rehetra dia omentsika n'Andriamanitra raitsika ny an-danitra. Ka alohan'ny hanoizatsika ny fandaharana dia andaotsika metraka an'izao fotoana zao eo amban'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary akasika anao ny zao fotoana izao, akasika ny fiainanao ny fonao, akasika ny mombanao rehetra ny amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ho azy rery ny voninahitra hivavakitsika. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia mbola misaotra midera ary mankalaza anao satria mbola tonga eto amin'izao fotoana mahafinaritra izao zahay dia fotoana ahafahanay tompo mahafantatra ny sitraponao. Fotoana ahafahanay tompo mifantoka amin'ny loha hevitra zay ateneninao anay ny tokony hifantohanay. Makasitraka anao zay raha eo satria niasa ianao ary mbola hiasa ianao ary mbola hikasika ny fiainany tsirairay avy zay miaino eto ianao ary zay manaraka an'izao fandarana zao. Voninahitra aneo anao ary fanahy masina tsara indrindra tary ho lalana zay oka zay teny rehetra mivoaka eto tompo dia teny pahasoavana ho an'izay miaino rehetra amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Amen. Amen dia amen. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompontsika. Androany moa dia araky ny fantatsika dia isaky ny voalohan'ny volana dia misy teny fanambarana zay azotsika avy amin'ny fanahy masina ary diniatsika mandritry ny volana ray manontolo miditra lalina isika. Araky ny teny eo amin'ny Romanina 12:9 dia milaza toy izao hoe: ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Raha masina zany ny andro voalohany dia masina ny andro rehetra manaraka an'iny. Alleluia. Araky ny tenenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny baiboly hoe isika dia firenena masina. Amen. Firenena masina zany hoe nalainy Jesosy Kristy avy taminy dia nalefany eto amin'izao tany zao ho ambasadoriny ety ambon'ity tany ity, anafaka zay olona anatin'ny fanjakany maizina ho akany amin'ny fanjakany mazava. Halleloia. Ary miarabanao ihany koa zay manaraka rehetra n'ity fandaharana ity mino fa ho kasihan'ny tompo ianao. Halleloia. Tamin'ny volana lasa teo tsika dia nijery manokana momba ny atao hoe taridalana fanahy satria amin'ny fiainatsika indrindrandrindra amin'izao fiainana efa mimafy zao ny firenena rehetra ho an'ny vahoaka marobe ary efa voasoratra moa zany satria efa ho avy tsy hoe Kristy mihamafy miharatsy hatrany zao tontolo zao ny fiainana mimafy hatrany. Efa ho avy Jesosy Kristy fahambara daholo zany hoe efa ho avy ny tompontsika ka mila miomana tsara tsika. Tamin'ny volana lasa teo volana febroary dia nijery tsika manokana momba ny taridalana ahoana zany atao hoe hitarihan'ny fanahy masina lalana izany. Ary makasitraka ny tompo ihany koa fa ny taridalana dia ao anatiny atao hoe fivoarana satria ity taona ity dia taona fivoarana ho atsika ity taona ity. Ary mba hahafahanao mivoatra dia mila ny taridalana ny fanahy masina ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao, amin'ny fanapaha-kevitra rehetra zay horaisinao, amin'ny hevitra rehetra zay ho ambaranao dia mila ny taridalana ny fanahy masina. Mino fa iny volana febroary iny dia nazahoanao
aim-panahy vaovao avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahy masina, indrindrandrindra avy amin'ny tompontsika Jesosy Kristy, ahafahantsika namakivaky any iny volana lasa teo iny. Zavatra rehetra miara-miasa ahasoan'izay tian'Andriamanitra, zavatra rehetra miara-miasa ahasoan'izay tian'Andriamanitra. Ary ianao amin'ity volana ity dia tsy adinon'Andriamanitra isika, fa misy fanambarana zay nomeny. Raha mijery am'izao zavatra rehetra miseho eto ambonin'ny tany zao, na ny Madagasikara, na eto Maorisy, na any ivelany, na any Europa, na any Azia, na any am'izao firenena rehetra zao, dia hita fa efa miaratsy ny fiainana. Lasa ny ratsy no mahazo laka, lasa ny olona zay mitazona ny fahamarinana amin'ny Baiboly no takany hoe adala. Kanefany efa voatenin'ny Baiboly zany any amin'ny andro farany dia ho tia vola ny olona, any amin'ny andro farany dia tsy hanajan'izay masina ny olona, any amin'ny andro farany dia tsy akatohany ray aman-dreny ny olona, lasa manoa, lasa tsy tian'izay marina, lasa tia fafinaretana mihoatra ny tenin'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra. Hitatsika zany, isy ihany koa ny orotana, isy ny ady, isy ny zavatra rehetra zay hitatsika fa miseho am'izao fotoana zao. Zany fambara rehetra zany dia miteny hoe ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy, ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Ny Baiboly moa dia efa manambara mihitsy hoe amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo, amin'ny fiaviany indray eny amin'ny raha ho any lanitra, dia takany tamin'ny andro Noa, zany hoe inona ny zavatra iseho, ny olona dia variana hiasa, variana hanao izay ataony rehetrarehetra, fa rehefa avy tamin'i Kristy, eo vao kara daholo ny olona rehetra, eo vao hiteny hoe tompo a, kanefa ny amin'izay fotoan'izay i Kristy tsy ho avy izy amin'ny famindrapo akory amin'io andro, fa ho avy izy tsara miaraka amin'ny voninahiny. Ka isika zay kristianina dia mila mivonina fatratra ary mila miambina fatratra amin'ny fahatongavan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Raha ao anatin'ny Baiboly no dinihana dia efa tena atombotra, dia atombotra ny andro. Noho izany mila mandrosotsika, mila mivoatra tsika ara-panahy, mila mivoatra ny saitsika, mila mivoatra ny fiainatsika, mila mivoatra ny zavatra rehetrarehetra manodidina atsika. Nefa zany fivoarana zany dia mitaky famatorana, mitaky disiplinina. Ary zay moa mahatsara be any hoe amin'ny maha kristianina, satria nyreo mpianatry Jesosy ireo dia natao hoe disipla. Zany hoe misy disiplinina arahanao, na misy fifehezana arahanao. Itsika mantsy eto ambonin'ity tany ity dia mandalo tsika, ary ny antony nandefasana antsika eto ambonin'ity tany ity dia mba ho ambasadora ny lanitra, mba ho ambasadora ny Kristy, mba hatonga ny olona maro ho voavonjy. Halleloia. Zay missionao araka ny ao amin'ny Matthieu 7:20-22 hoe mandehana manerana n'izao tontolo zao, ataovy mpianatra izao tontolo zao. Fa zao ahoana moa no anaovanao mpianatra izao tontolo zao raha ianao aza tsy mahay mifehy-tena, raha ianao aza tsy misy fahendrena amin'ny zavatra ataonao. Ary zay ny antony nahatonga ny Paoly ny teny tao amin'ny Korintianina 1:13-1:20 hoe fony mbola zaza aho dia nyteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa fony efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Amen. Amin'ny fiainatsika dia mitombotsika, terakitsika dia mihelehibe-tsika. Mino fa ianao raha ohatrany hoe tonga ataoko hoe na manomboka 12 taona ary ianao dia tsy le kilalao nylalaovinao tamin'nao herintaona sa 2 taona nomenanao, na hoe rehefa lehibe ianao dia tsy homena kilalao ho an'ny zaza herintaona ianao,
satria ianao efa melehibe, efa mety naharianao ny fahazazanao. Ato misihatry ny ara-panahy dia tahaka an'izany mihitsiny. Mila mivoatra, mila mitombo ny ara-panahinao. Matetika avelanao amin'ny pastera foana ny andraikitra amin'ny maha-kristianina. Tandremo anefa fa rehefa tonga Kristy dia misy karazan'olona anankiroa. Misy ny sasany nyteny tompo zay ve tsy efa nanao zavatra tamin'ny anaranao, mandehana reo izy ny tompo fa tsy fantatra akory ianareo. Dikan'izany misy olona mieritreritra fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia ho fantatry Jesosy Kristy ny zavatra ataony, satria mampitombo ny fanjakana izy ohatra, na koa hoe tsy matotra izy fa manao ny asa an'Andriamanitra fa tsy ampamatorana. Isika mila miserasera amin'ny Kristy, mila mivavaka, tsy alahady rery fa isan'andro isika mila manana ny atao hoe fahamatorana amin'ny vavaka. Tokony matotra tsika amin'ny zavatra ataontsika momba an'Andriamanitra tsika, amin'ny lafiny rehetra io, na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny fanompona, na amin'ny lafiny asa, na amin'ny lafiny zavatra azo, na amin'ny lafiny fotoana, na amin'ny lafiny zavatra tenentsika na jerentsika, na zavatra inotsika na fihetsitsika, na fomba fisainatsika, dia mila tsy zaza ara-panahy tsontsika. Ianao efa mihoatra ny 5 taona tao am-piangonana, na mihoatra ny 10 taona tao am-piangonana, de mbola hisotro ronono ihany ve ianao? Hisotro ronono ara-panahy ihany ve ianao? Zay mahatonga nyty volanyty ny révélation na ny fanambarana ny tenen'ny fanahy masina dia atao hoe volan'ny fahamatorana. Volan'ny fahamatorana. Halleloja! Mila matotra tsika, mila matotra tsika miaraka amin'Andriamanitra, mila matotra tsika amin'ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Mila matotra tsika mivavaka zay ataontsika. Jerevana hoe misy finoana hafa akoatran'ny kristianina, matotra tsara zareo amin'ny vavaka zay ataony, ary lasa manomboka mameny tanàna. Ary raha ohatra ka mbola manao vavaka amin'ny tavozavoza sy variana amin'ny fitadiavam-bola fotsiny ny kristianina, dia oka tsy teny fa mila matotra isika. Mila matotra tsika amin'ny Andriamanitra tsika, mila matotra tsika amin'ny Jesosy Kristy atsika, mila matotra tsika amin'ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra, mila matotra tsika amin'ny vavaka zay ataontsika. Aza variana ary namako, aza variana ianao. Fitsipika ny fitomboana dia ny fahamatorana. Tsy misy olona matotra ka mandehandeha ho azy ny fiainany. Tsia, rehefa matotra tsara ianao de matotra tsara aminao koa Andriamanitra. Rehefa milalao amin'Andriamanitra ianao de zao ny teneniny hoe ny olona zay tsy manao tsara ny asan'ny tompo dia naman'izay manimba azy. De ianao am'izany fa Andriamanitra tsika miasa, tsy mitsahatra izy miasa. Araky ny hitany siantifika mihitatra ny univers rehetrarehetra, miasa isan'andro Andriamanitra tsika. Ianao io ary tsy afaka mihainao zao teny zao ianao raha tsy niasa Andriamanitra teo amin'ny fiainanao androany, ahatonga anao miaina tsara amin'ny rivotra io. Mino aho fa raisinao zany teny zany, raisinao ampahendrena zany teny zany. Ary ny teny fototra moa dia efa mivakitsika teo tamin'ny Korintiana 1:7-11 hoe fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Amen. Mila ritsika ny fahazazana ara-panahy, mila ritsika ny fahazazana ara-panahy, mila mitombo ara-panahy ianao, mila mandray andraikitra ara-panahy ianao, satria Andriamanitra ao dia zay ny antony amoronana anao,
zao olona nofongotra zao ny anambara fiderana ho ao izy Andriamanitra ary tsy hoe ny olona zazakely ara-panahy no ampianatra mba hatonga ny firenena rehetra ho mpianatra sy anobatisa fa ny olona efa misedra fahamatorana ny fiainana ianao. Ny fiainana dia ny zavatra tsara ny seho amin'ny fiainanao mpampianatra iny, zavatra ratsy ny seho amin'ny fiainanao koa mpampianatra ihany koa iny. Zany hoe ianao efa misy expérience ary ny mampitombo olona anankiray ny expérience fa eo ihany koa ny fahamatorana. Rehefa misy zavatra ataonao, misy andraikitra raisinao dia matitra ianao. Rehefa misy fanapa-kevitra raisinao dia matitra tsara ianao fa tsy miodikodina. Ka izay no fanambarana zay no tenen'ny tompo any mpanompo ny androany zay omenanao hoe ity volana ity dia volan'ny fahamatorana. Mino fa ho matitra tsara ny fitombonao, ho matitra tsara ny asanao, ho matitra tsara ny fitahinao, ho matitra tsara ny fahasoavana irotsaka eo aminao, ho matitra tsara ny varavarana zay misokatra eo amin'ny fiainanao, ho matitra tsara ianao hiditra ao anatin'ny anjara voatendrinao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. De eny tokoa fahasoavana sy famindrapo ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao de hitoetra ao tranon'i Jehova andro lava ianao. Aza dino fa isaky ny alahady amin'ny 7 sasany eo Pont-le-Vieux aty Maurice ny fotoana ary isaky ny amin'ny 7 sasany ao amin'ny CI ao Taninandro ny fotoana ihany koa. Tahin'Andriamanitra ianao amin'ny fahamatorana no ahitananao ary amin'ny fitiavana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tsara fiafara, mi fa di